vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitrana nanisik ampunyang palay aminiran miaraba tompoka ary manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mianakavy dia maniry koa izay ny tahinanao manokana ao anatin'izao fotoana izay afahantsika mianatra ny soratra masina izao mandinika soratra masina satria ny soratra masina dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra misy fiatraikany amin'ny fahasalamantsika ny fankatoavana tenin'Andriamanitra misy fiatraikany amin'ny asa fivelomana misy fiatraikany ato tokantrano ato misy fiatraikany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ny tenin'Andriamanitra ary izany no anasana ianao hoe manangy mavesatra tompoka naraka hatramin'ny farany zao fandara zao satria dia hitondra fahasoavana fitahina atsika mianakavy zao fandarany izao miarabanao pasteur tovina rivotra marivona manona ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra tompoka ny amin'izay toerana izay afahantsika miaona mivantana amin'ny alalan'ity oronan-peo sy oronan-tsary ity rehefa afakatsika metraka amin'izao fotoana izao ampelantanan'ny tompo raha eo dia faly izay satria dia afaka hiain'ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao indray nyity fotoana mahafinaritra ty ny ankatana aminao dia ny fanatrehanao ao anatin'izao fotoana izao na ato anatin'ny tokantrano izay miaina amin'ny alalan'ny radio na mahita vatana amin'ny alalan'ny télévision na Facebook na YouTube dia ianao ny Jesosy anatrika feno tsararary ao amin'ny toerana ary anatrika ihany koa faharoa aty anatinay anatin'izao fandarana satria ny toerana izay misy nyfanatrehanao androsotra ny aretina raisy ny fahavalo potika amin'ny programme ny fahavalo rehetra eo misy nyfanatrehanao Jesosy no iasanao no anatonanao anay no hitahinao anay ka dia manatry feno zao fotoana izao ianao akotsapany fananay tompo zany fanatrehanao masina zany dia hotahina indray ny fandrenesana teninao kataka ny fanahy masina fanapampianatra tsara indrindra fanahy masina zay nampanantenaina hoe teny fikasan'ny ray araiketriny dia efa nomenanay zany fanahy masina zany za fanahy masina zany no angatanay ampianatra anay noditsananay amin'ny anarana Jesosy amen amariky baiboly tenako amin'izao fotoana zao maraky toko voalohany toko fahatelo azafady ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fa 12 izany no vakitsika vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy indro aniraka ny irako aho ary izy anamboatra lalana eo alohako ary ny tompo izay dadiavinareo dia ho avy tampoka eo an-tempoliny ary ny anjelin'ny fanekena izay erinareo dia indro tamy izy ho Jehova tompony maro nefa izany mahatanty ny andro hiaviny ary izany mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afo mmpandrendrika sy savoniny mpanasalamba ary hipetraka andrendrika sy hanadio volafotsy izy eny hanadio ny taranaka levy izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehova ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpamarinana dia ho maminy Jehova ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha ary anatina anareo fitsaranao ka ho vavolombelona faingana anameloka ny mpananaody sy ny mpijangajanga sy ny mpianetsi-to sy ny papahory sy ny papahory mipikarama amin'ny karamany mba mpitondra tena sy ny kamboty ary zay mampahory ny vahiny fa tsy matahotra izy ho Jehova tompony maro fa izao Jehova dia tsy miova ary ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana hatramin'ny andron'ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika ianareo ka tsy nitandrina azy miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa ao ho Jehova tompony maro
nefa hoy ianareo ahoana ary no fiverinay androban'andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo nefa hoy ianareo amin'inona no androbanay ianao amin'ny fahaforokarena sy ny fanatitra voaozona amin'ny ozona ianareo nefa izao no robainareo dia zao ianareo rehetra iray firenena izao entonareo fahaforokarena rehetra zao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy hovako mivaravarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina mananampyampy ho anareo ary asiako teny mafy mivalalana noho ny aminareo ka tsy hanimba mivokatry ny tany tsony reny ka dia avanimbony voalobokareo any atsaha ho Jehovah tompony maro ary ianareo atao amin'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro. Pasteur misaotra Pasteur Alvarez tia andalatsoratra masiny ty moa zany raha ohatra hoe fakafakaina lalina dia mahakasika indrindra ny faminaniana ny amin'ny fihevin'ny Jesosy Kristy tompo tonga anofo teto ambony tany tamin'izany fotoana zany sy mahakasika ny Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa lay voalazan'ny teny soratra masina hoe zaho izy dia feony miantso mafy any anefitra sa manao hoe mboary ny lalan'i Jehovah ary ataovy mahitsy ny lalaka lehany araka ity voasoratra eto amin'ny Malakia toko 7 ny 1:voalohany ity izany hoe manambara ny amin'ny Jaona mpanao batisa. Inona moa ny hevitra lehibe fonosina zany hoe indro niraka nirako aho ary izy amboatra lalana eo amin'ny loko raha tsarotsika tsara dia ny FDB ny antom-pisian'ny Jaona mpanao batisa dia nitory mahakasika ny atao hoe fibebahana sy ny batisa. Zay no nahatongavan'ny Jaona Pasteur Alvarez izy la nyikaika mafy manao hoe mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa. Zay zany niraka nampanaovana ny Jaona mpanao batisa ary Jaona mpanao batisa lay lehilahy tsy mba nandefitra ihany koa teo anoloan'ny fahotana na dia nisy manam-pahefana za tamin'izany fotoana izany fa saingy tsy nanana fahendrena loatra ihany izy aloha ka nika maty tanora vetivety foana dia maty raha mbola tokony andeha lavitra. Tsy dia nisy fahagagana loatra ny nataon'ny Jaona mpanao batisa teto ambonin'ny tany fa nitory momba an'izay fibebahana zay izy dia nanao batisa olona vitsivitsy dia nitory teny tamin'ny Heroda dia tapaka ny lohany avy eo Pasteur dia atreo zany ny mission'ny Jaona mpanao batisa mahakasika an'izay fibebahana zay. Matoa Andriamanitra nefa nanomana ny Jaona tamin'ny faminaniana eto amin'ity bokin'ny Malakia ty ary tanteraka le teny faminaniana ao amin'ny bokin'ny Matio dia zavatra ngeza be loatra zany atao hoe fibebahana zany. Melohany anazavantsika ilay andininy manaraka dia te ampatsiahantsika an'izany zavatra zany hoe matoa Andriamanitra naniraka olona anankiray na dia atao hoe tapaka mihitsy ny lohany zany hoe maty martiora mihitsy dia goavana be ry havana malala zany atao hoe fibebahana sy famelan-kely koa izany. Zany moa efa noazavaintsika teto foana ny mahakasika an'izany atao hoe fibebahana zany. Ny fibebahana dia tena fandaozana fahafozana ary manao todiky vo mihitsy ireo fanao ratsy teo aloha mba hatanteraka n'ilay teny soratra masina manao hoe efa narinareo lay olona taloha na lay toetra taloha fa efa nitafianareo lay olona vaovao na lay toetra vaovao. Zany hoe lasa olona vaovao zany lay olona rehefa nandray an'i Jesosy na nyaina ao anatin'izay atao hoe fibebahana zay amin'ny fotoana ny olona mibebaka amin'ny fotoana ny olona anankiray mandray an'i Jesosy dia manomboka midina miaraka amin'izay ao anatiny lay tenin'ny soratra masina manao hoe fiadanana nomeko anareo fiadanana novelako anareo. Zaho Jesosy tonga nanany olona fiainana sady ananany be dia be zany hoe le fiainana be dia be zany dia omen'ny tompo amin'ny fotoana hibebahan'ny olona amin'ny fotoana zay andraisan'ny olona any Jesosy Kristy tompo izany. Zay amin'iny Pasteur Alvarez
eto ihany ko nefa dia misy andalatsoratra masina zay ambaran'ny baiboly amin'ny andin'ny fadimy manao hoe ary anatona anareo fitahina aho ka ho vavolombelona faingana anameloko any mpanaody sy ny mpijangajanga sy ny mpianitsoto sy ny mpampahory sy ny mpikarama amin'ny karamanimba amin'ny mpitondro atena sy ny kamboty ary zay mampahory ny vahiny fa tsy matahotra izy hoy Jehovah tompony maro koa izao Jehovah dia tsy miova ary ianareo ary taranaka Jakoba dia tsy fongana. Eto zany pasteur dia rehefa vita izay ilay teny faminaniana izay dia misy fampianarana eto mahakasika ny reo zanak'Israely moa zany no resahan'ny baiboly eto, mampianatra izy eto ny mahakasika ny fanadiovana andreo zanak'Israely indrindra moa zany ny taranak'i Levy dia arendrika ozy tahaka ny fanerika volamena. Atao ino moa le hoe arendrika tahaka ny fanerika volamena zany hoe dikan'izay dia hoe entina ao anaty fizahan-toetra sy ao anaty fitsapana dia atao inona ho mpanatitra fanatitra amin'ny pahamarinana ozy, zany hoe anao fanatitra amin'ny pahamarinana. Zay ny anton'ilay fizahan-toetra ny fony izy ireo, lay fanovana ny fony izy ireo, lay fibebahana takian'Andriamanitra ao anatin'izy ireo. Dia ambarany baiboly hoe anatona anareo fisaorana, zany hoe hiaraka amin'ireo olondireo zany Andriamanitra dia ninona ho vavolombelona faingana ozy anameloko any mpanana ody, ny mpianintsoto, ny mpanompo sampy, ireo mpampahory, reo sy ny maro samihafa. Eo zany dia misy zavatra malasa saina eto pasteur Alvarez hoe ay zany Andriamanitra manoloana indrindra n'le hoe reo mpanompon'Andriamanitra entin'Andriamanitra ao anatin'ny fitsapana ao anaty fizahan-toetra dia miova le olona, tena miova fo lay olona, miova ny toe-tsain'le olona, manomboka miverina amin'Andriamanitra amin'ny fanatitra le olona amin'ny pahamarinana ozy voalazan'ny baiboly dia ho fitsarana ozy ho an'ireo raha tsorintsika amin'ny teny mahitsy dia hoe reo mpanompo sampy. Ny antony pasteur ny resahan'ny baiboly nyty resaka mpanompo sampy ity dia izao nitanao tsara ny devoly dia afaka manao fahagagana, tsy afaka mamonjy izy fa afaka manao fahagagana. Ary zay mahatonga ny olona liana makany aminy reo mpanompo satana hoe tongava ty fa ho lasa milliardaire nareo, tongava ty fa raha tsy vitany ianao dia mila amboarina ny vitanao, dia rehefa vita tsara ny vitanao dia mety ny zavatra ataonao. Tsy vitsy ny olona pasteur Alvarez nanao fanekena tamin'ireny fanaratsy na kalan'olo reny dia nanina tokoa nanakatao lasa manan-karena izy ao anatin'ny 10 taona, manan-karena izy ao anatin'ny 12 taona. Nefa tadidio zao teny zao fa Andriamanitra dia nilaza hoe atoaniko ozy ny fitahina mateza, zany hoe misy ny arena mateza ozy, misy ny arena mandalo, misy ny arena vetivety, misy lay fafinaretana vetivety, fa misy lay tena arena mateza. Ka resantsika zay zavatra zay, ireo arena mandalo dia ty voaresaka eto ty le hoe Andriamanitra anao fitsarana ho an'ireo mpanompo sampy eo masony reto mpanompon'Andriamanitra zay avy nandalo fizahan-toetra eto. Zany hoe le mpanompon'Andriamanitra avy nandalo fizahan-toetra mety nandalo fantrana, nandalo fanenjehana, mety nandalo tsifosina, fa ireto mpanompo sampy reto kosa dia ohatran'ny taonetiny nataony, tao tahaka ny ambinina vetivety izy ary nanao tsinotsinona olona mihitsy. Fa saingy izao ozy Andriamanitra manao hoe ho tsaraiko izy ozy. Zany ane pasteur ny mahatonga le hoe azotsika rehefa mba nanao fanamarinany amin'izany hoe
nisy olona nanao fanekena tamin'ny sampy nanao sorona na niompokalan'oro de nanakarena vetivety de rehefa nanakarena afaka folo taona taty aoriana araka nylazaiko teo aloha io fa manomboka potika rava ny fananana rava le tokantrano tapaka lalandra le anankiray na le ramatona le ranga ary ny fanamariana hita ao anatin'ireny de zao raha miteraka izy de ohatra misy zaza tsy tomombany zany ao anatin'ilay tokantrano zaza ohatra ny tsy ara-dalàna zany na maharenina io zaza io na sampona io zaza io na tena hitanao mihitsy hoe zaza vita fanekena tamin'ny devoly le zaza de milomano ao anatin'ny vola le ray aman-dreny fa ty ambadika aty miakatra 22 ny tension miakatra 19 ny tension diabeta tsy normal ny maso efa tady voan'ny cataracte ny tokantrano potika ny zanaka tsy salama ny volany efa tsy misy amina miliara de manomboka iapotika tsikelikely satria zay le arena mandalo avy amin'ny devoly pasteur Alvarez zay le arena mandalo avy amin'ny devoly ary rehefa tratran'izay ny olona de tsy tonga saina mihitsy hiverina amin'Andriamanitra nefa raha mandray an'ity toroteny ty reny olon-dreny de za zany no teny hoe mbola azon'Andriamanitra ho vonjeny reny pasteur zany isy fotoana efa nahita zavatra ohatran'izany a tadidiko mihitsy nitoroteny tamina fahita lavitra anankiray tamin'izany fotoana zany de sy tamina onjam-peo de nisy olona ny avekeo manana ny maizy azy satria rehefa mbana saina nakany anatin'ny tokantrano de tonga tany anatin'ny tokantrano tokoa niaraka tamina mpanompon'Andriamanitra vetsivetsy de miresaka eo le ramatoa miresaka eo izy hoe mahafinaritra pasteur azy le toroteny a tena zay mihitsy no ampianarinareo anatin'le torotenynareo amin'ny radio fa inona nataonay mba hovonjena mba ho afaka de mitantara izy ny amin'ny vola miditra eo aminy izy mivady zany fa ravakely mampiditra trany amin'ny 50 millions par jour vola le zany pasteur folo tapitrisa isan'andro tsy olazaka aminao moa ny asany fa ny asany zany de manana asa tsara de manana tena fa izao nefa grave be zao ny teniny vao miditra ato amin'ity tranoko tsara tare ty a pasteur ozy angamba ianao ozy mahita fa tsara ny tranoko mahafinaritra ny trano ary de tena trano tokoa zany a luxe zany fiara raitra be dehibe manana ny maizy azy fa vao miditra amin'le trano de heninao misy fanahy ohatran'ny manalonaloka zany le trano tonga de enao mampanompon'Andriamanitra anao mahalala hoe ty tokantrano ty misy fanahy tsara ty misy fanahy ratsy ary raha olona tsy manana ny tompony miditra ao anatin'ilay trano de tonga de mitsangam-bola ohatran'le poulet de chair volosany reny de za manokana tonga de natsapa hoe misy zavatra manalokaloka atao anatin'ity tokantrano ty de tantara izy ny problème de za pasteur ozy manam-bola manan-karena manana fahefana manan-katao fa saingy olako de ty sady tsy manan-janaka marary a tsy afaka mihinana ino ty izy produit laitier tsy afaka misotro ronono tsy mihinana fromage tsy afaka mihinana yaourt sy ny sisa zany fa vao mihinana an'izany de marary ny tsinainy mihetsika ny aretina any anatin'ny tsinainy any fahoriana nefa manam-bola de rehefa nozoinao le resaka ho inona ny mahatonga an'io manan-karena izy manan-katao faharena avy amin'ny devoly na eo aza le asany de tena eno amin'le fitantarana hoe misy asana devoly de vokatry le fanekena tamin'ny devoly de lasa mpanan-karena be fa saingy manan-karena fa tsy manam-piadanana manan-karena fa tsy manana fitsarana manam-bola fa tsy afaka mihinana zavatra tian'ny olona hoanina zany pasteur Alvarez lay hoe arena mandalo fafinaretana mandalo ary ny olona anankiray tratrany reny raha vao tsy mana-tsaina na eritreritra hiverina amin'Andriamanitra de jero tsara fa miapotika ny fiafarany rava tanteraka tena ravaka tanteraka ary mampalahelo ny farany pasteur Alvarez mampalahelo ny farany satria zava ho azy moa fa miaraka ny tena zao hoe misy fanahy miasa ambadika zay zavatra zay
misy ten'Andriamanitra kely mba vakiko pasteur tamin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo ato nandiny fa enina amby folo asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andiny fahaenina amby folo hoe ary nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izay dia nisy ankizy vavy anankiray a nanam-panahy mahavaly a ny fanina taminay ary ny faminanina nataony nazahoan'ny tompony arena be. Izy nanaraka amin'ny Paoly sy izay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manolo anareo ny lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro zany ary sosotra Paoly dia todika tany aminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy dia nivoaka tamin'izay olo izay indrindra izy. Noho nitan'ireo tompo fa very ny fanaterana azony arena dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy hoe natsena any amin'ny lehibe. Efa niresaka zay fanahy zay ihany ianao pasteur, misy karazana fanahy zay azahoana hoe miasa amin'izao fotoana zao a, amin'izao fotoana zao misy karazana fanahy. Ty zao dia misy karazana vehivavy anankiray izay manam-panahy mahavaly, misy fanahy ao anatiny. I fanahy io zao nefa tena diniana moa zany ny alalinao tsara ny baiboly a. Misy karazana izy ty samihafa moa zany pasteur, ny hoe mamaky fotsiny ianao a, hoe mianatra fotsiny fa misy ny atao hoe fandalinana. Rehefa mandalina ny baiboly io ianao a dia hita zany rehefa nalinina hoe ity nisy ankizy vavy anankiray a nanana fanahy, ary io fanahy io a fanana bibilava izy io, fanana piton mampanankarena, zany hoe karazana fanana kalan'oro ihany izy io, miaraka lehibe ana-kalan'oro zany izy io. Zany hoe zany fiandreo fanana kalan'oro zay mitondra rena eo amin'olona. Ny zavatra nampalahelo dia zao le vehivavy ipetrahany a manitra velona pasteur, fa le olona aminan'iny a satria maminany zany tonga zany ny olona manontany manao hoe ahoana ny misy anokatra tsena dia ahoana no ataoko fa za ty ny tena anokatra tsena zao a, Andriamanitra moa tsy manampy zay tsy manampy ny tena, fa inona ny tokony ataoko? Dia maminany eo ty vehivavy ty, zao nataonao aza mihinana tontolo tsaramaso voanjobory. Dia misy zavatra, misy karazana fadifady ataony dia zay ohatran'ny hoe zay nanatona teo zany dia ohatran'ny nahita vahaolana ihany aloha. Araka ny teninao teo pasteur hoe misy zany arena izay ohatran'ny hoe tonga le izy amin'ny fotoana vetivety, fa rehefa aveo fampitehana mahatsiravina ny hitan'le olona. Ka ty amin'ny fotoana zany ty fanahy ty zany misy olona tonga manontany anazy hoe manontany an'ity vehivavy ty maminany hoe inona nataonay hoe anao trano zay, dia mba hiantso olona mahay andro aloha, mba hijery andro aloha, mba tonga fitahina ato anatin'ity trano ty. Dia ohatrany hoe vita ihany tokoa le trano, fa ny olana dia zao pasteur no vita le trano avy eo dia tsy azo atoriana ao anatiny, satria izay olona rehetra mipetraka mpanofa trano mipetraka tao dia maheno zavatra mandehandeha avokoa. Hoe amin'ny alina matory zany, ny alina matory dia zany ohatra misy olona mandeha zany eny amin'ny tohatra, misy miakatra eny amin'ny tohatra zay mivaravarana fa mivoha, misy manapika ny jiro folo efa le olona avy eo tsisy azany akory. Zany hoe le trano vita ihany fa vokatry ty faminanina misy zany hoe mampita fanahy zany a, mampahantra, mampipoletika, mampisy olo, mampisy tahotra amin'ny fiainan'ny olona zany ty fanahy ty tamin'izay fotoana zay. Ty fanahy ty vehivavy ato amin'ity vehivavy ty iny dia araka le niteneninao teo manao hoe ato amin'ny aiza moa zany le Malakia toko fahatelo andiny fafito zao vaky ny teny manao hoe hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika ianareo ka tsy nitandrina azy, miverena amiko dia mba hiverina aminareo ho Jehovah Tompo-maro. Zany hoe reto olona reto zany tafavily niala tamin'Andriamanitra mihitsy, reto olona nanatona n'ity vehivavy ty, manatona karazany olona tsindrin-javatra, karazany olona mahay zavatra te hanankarena ianao, nefa ny tena marina tsy manana. Jereo ke le olona misy zay hoe jereo le olona manao an'le izy manaona ny fiainan'le olona, jereo le olona milaza hoe mahay zavatra mba jereo fiainany hoe ty vehivavy ty hoe ny tompo ny patron nanankarena, nizy tsy nanana fa ny patron nanana, hainy zany mampanankarena ny hafa fa izy tsy mety manankarena. Zay zany zavatra mitranga teto, ny patron no lasa nanana be
de avy tokoa le vahoaka mahita an'le izy ohatrany hoe manana daholo ohatrany mahavita daholo zay manatao de mandodorohatra tany nefa ny tena marina tena namatotra ny tenany tamin'ny fahantrana namatotra ny hoaviny tamin'ny loza namatotra ny taranany tamin'ny fampitehana reto olona ny azakazaka tany amin'ny olona mahay zavatra tahaka an'izao i Paoly moa de ny teny manao hoe mandidry anao amin'ny anaran'izao sy miala aminy tonga de niala le devoly satria devoly ka be deaibe paster amin'izao fotoana zao ny olona niala tamin'Andriamanitra satria ohatrany hoe tsy haiko hoe te hanakarena tampoka te hotavasondra tampoka te ho mahita ny olona hoe reny misy olona nahazo navita trano a reny navita olona nahazo fiara reny misy olona nahazo tany reny misy olona nahazo ohatrozao de ohatrany hoe natsangana orinasa de avokoa ianao de fa manao zay fomba rehetra hatrany manao ny tsy fanao dia nanatona fanahy izay verina hoe matavavoaka an'izay kanefa de fahatsoky-hevitra zay ozy ny ten'Andriamanitra tety tamin'ny andro ny raza nareo tamin'ny andro izy moa ny andraza atsika nyteneny amin'io tamin'ny andro ny Damasevany paster evane ka fanana bibilava mihitsy no namitaka azy hoe tsy ho faty zany nareo fa ho tafavoako nareo lasa mamotra zao nareo lasa okanjo a tsy izay akory ny zavatra n'izy fa fampitehana fahafatesana faravana ny tragna teo de am'izao fotoana zao koa mbola miaso io fanahy io zay fanahy azo lazaina hoe mampiala ny olona amin'Andriamanitra Andriamanitra ne mizaha toerantsika mianakavy hoe ina marina moa zany tena tian'Andriamanitra marina ve anao tena vonano anaraka an'Andriamanitra marina ve tena vonanompo an'Andriamanitra marina ve tena tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy ve anao fa be deaibe ny olona am'izao fotoana zao miala amin'Andriamanitra izy mivavaka ihany fa misy fanahy zay ohatrany tokiny tampoka zany fanopotrampy araka ny tenanao teo hoe misy karazana fanahy zay ienterany a misy fomba fiteny hoe ny afindrafondra tsy azo avela zany hoe ny fanontaniana zavatra tsy amin'ny olona mahay manao zavatra tsy maintsy atao ihany a nefa ato ohatrany mihita mivavaka ihany a de tafasaraka tsy hoidiny amin'Andriamanitra ary ilana fibebana zay ary be deaibe ny olona potika am'izao fotoana zao be deaibe ny olona azo lazaina hoe lasa nalaza tampoka pasteur tany aloha-tany fa am'izao fotoana zao potika ny fiainany lasa mantra fa diran'olo misy karazana olona kitany fanatanjahantena teto Madagasikara fa am'izao fotoana zao lasa 4 nisy olona tamin'izany fotoana zany a manampahaizana manana maizy azy manana toerana nisy anazy teo aloha fa rava potika nisy olona tena mampalaina zavatra nisy nisy olona teo amin'ny fitondrana teo aloha pasteur nanana toerana nisy anazy fa am'izao fotoana zao rehefa niala teo amin'ny fitondrana izy a de resy sady inona ny mahatonga an'izany fa nisy zavatra ny famatorany tao pasteur niala tamin'Andriamanitra izy androany ny Andriamanitra araka ny zava-tenentsika miverena amin'Andriamanitra hoe ay zany tena secret-ny fahombiazana ity Jesosy pasteur de ato amin'ny Jesosy ihany ato amin'ny Jesosy ihany be deaibe ny olona netehitra be deaibe ny olona netehitra tamin'ny olona mahay zavatra fa apotika rava tsy tafarina tsony fa soa ihany fa mbola misy azao tompoteny zao hoe ao amin'ny Jesosy ihany reo olona ozy ny ten'Andriamanitra hoe miverena amiko de mba hiverina aminareo androany zany ianao raha hitodika amin'Andriamanitra androany zany ianao raha ametraka amin'ny tompo a ny fiainanao de azo lazaina hoe hiverina aminao a Andriamanitra pasteur tovina misaotra anao pasteur Alvarez na raha tsorona zay resaka zay dia niza pasteur nanana fifandraisana tamin'ireo mpanompo sampy mitady arena tamin'ireo milaza azo tsy lin-javatra nanao fanekena tamin'ny alalan'ireo olona leverina hoe mpanompo kalan'orona zavatra ohatran'izany ka tamin'ny alalan'izay no nahazahoany arena dia ny zavatra azo antoka tsy maintsy ho rava tsy fombatsika loatra moa no manozona olona tsika de mivavaka ho an'ny olona rehetra fa tsy manozona fa ny ratsorona de ohatrany hoe fa filme efa nandeha foana le izy zany hoe filme efa teo aloha no niverina ka ireo olona zay nanao fanekena tamin'ny devoly de efa tokony hiomana ihany koa amin'ny fampitehana sy ny faharavana ratsy hoe ao ampadika zao afatra zao ao ampadika zao toriteny zao ka araka ny teny soratra masina manao hoe raha hiverina ianareo dia ho raisitro indray raha mizora sy fotoana zao zany ianao no miverina de
mandray anao Andriamanitra. Dia ilay fiverenana io anefa ny pasteur efa nazavako teo hoe ny voalohany amin'ny fiverenana dia zao tsy maintsy mizotra ao anatin'ilay fibebahana ilay olona aloha, manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'ilay olona. Ary zavatra anankiray fahatelo ao anatin'izay fiverenana amin'Andriamanitra izay dia tadidio tsara fa raha misy olona nanao kolikoly na nanompo sampy na namono olona na nangalatra ka hiverina amin'Andriamanitra ilay olona dia tsy ampy fotsiny ny mitomany eo am-pifadikanina hoe vavaka sy fadikanina ianao dia hitomany dia ozy ianao hoe ampy izay, tsy ampy fotsiny ny hoe za manenina fa tsy hanao intsony. Fa fantatsika tsara ilay tantarany Zakaiosy rehefa niverina tao amin'i Jesosy Kristy tompo Zakaiosy dia nitondra fanatim-panonerana mariky ny fibebahana pastera dia tsy maintsy misy ny fanatim-panonerana. Na menao mametraka fanontaniana ozy ianao manao hoe ny famelan-kely koa nefa vitan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana daholo efa ny rany efa lalatsaka atao ino fanatim-panonerana, marina izany. Fa ny zavatra tiako resany eto dia ozy aho hoe mariky ny fibebahana lalina sy fiverenana amin'Andriamanitra ireo olona nazo arena tamin'ny tsy marina, ireo olona nazo arena tamin'ny kolikoly, ireo nazo arena tamin'ny sampy ka miverina amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitsofoka ao anatin'izay mba hisian'ny tena famelan-kely koa ilay olona pasteur Alvarez dia mitsofoka ao anatin'izay ilay atao hoe fanatim-panoneran'izay. Zay zavatra anankiray izay. Fa hojerentsika ny tapany faharoa amin'ity resaka eto amin'ity Malakia toko fahatelo ity satria tapany voalohany sao za zavatra izay. Eto indray dia miresaka ho an'ny olona pino indray ity pasteur. Ho an'ny olona pino. Ho an'ny olona pino. Zany hoe ireo olona nandray an' Jesosy tompo tsy zay fiainana. Le voalohany teo zany dia niresaka tsika mahakasika an'ireo olona nanompo sampy nanan-karena tia hiverina amin'Andriamanitra dia efa niteny antsika teo hoe raha tsy miverina amin'Andriamanitra izy dia izao ny zavatra azo azy rava izy raha tsy fahafatesana potika ny ankonany sy ny taranany raha tsy hoe fara foana zany dia raha miverina amin'Andriamanitra dia manaiky an'i Jesosy mibebaka tsara manao fanonerana eo anatrehan'ny tompo. Fa ity resaka ity indray eto indray dia resaka ho an'ny mpino ozy izy eo amin'ny andininy fa vakiako tsara izy teo ny andininy faraika amby folo dia hoe ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy animba ny vokatra ny tany intsony ireny ka dia avoan'mbony voalobokareo any an-tsaha hoy Jehova tompony maro. Ozy ianao teo hoe resaka mpino. Misy vanim-potoana indray pasteur Alvarez taraiky be ny valim-bavaka ary indraindray mampametra-panontaniana ny olona manao hoe fa maninona no tarany valim-bavaka. Imbetsaka pasteur nefa nahay séminaire manao hoe fa séminaire ny fanafanganana valim-bavaka accélération divine. Miahoana ny fomba hanafanganana valim-bavaka? Io moa Andriamanitra ny mpamaly vavaka, atsika tsy afaka hibaiko amin'ny tompo hoe ataovy tsy afaka hanome ultimatum tsika hoe ataovy ao anatin'ny 4 ora tompo fa raha tsy zany za hiverinalana. Fa ny atao anatin'ny baiboly dia ny atao hoe fanompona dia tafiditra ao anatin'ny fanompona ny asa, tafiditra ao anatin'ny fanompona ny vavaka, tafiditra ao anatin'ny fanompona ny fankatoavana ary tafiditra ao anatin'ny fanompona ny fiderana. Maty fanompona daholo zany rehetra zany. Raha vao ny anankiray fotsiny mandeha ila amin'ireo dia tsy tavavoaka tsika hoe mahery midera be fotsiny na tsara feo be fotsiny. Dia aza mieritreritra ianao hoe andray valim-bavaka fotsiny, mety mahazo hery ianao fa tsy manay valim-bavaka. Misy olona mahay midera fa tsy mahay na dia toko sy andininy anankiray aza ka moa izy raha vao mamaky baiboly. Misy olona indray mazoto mamaky baiboly, aino io toko sy andininy io, fa mahay an'io toko sy andininy izy mba hahafahany miady hevitra amin'ny olona fa ny anazy ihany no tena marina. Fa saingy izao tsy manam-pitiavana sady tsy maka-tohany izay zavatra vakiny akory. Dia noho izany zany pasteur Alvarez ny fanafanganana valim-bavaka dia voalohany miaino ianao dia mandinika dia maka-toa. Fa ny mahataraky ny valim-bavaka dia ny tsy fankataovan'ny olona ny tenin'Andriamanitra.
ka eto ny soratra masina dia milaza ho an'ny mpino a hoe entonareo zy ny fafolo-karena sy ny fanatitra ao amin'ny trano firaketako Jehova ary izao toetra amin'izany a mba sikana ao tranoko ary izao toetra amin'izany a raha tsy hovoako anareo ny varavarana lanitra ka ampidinako fitahina manamvampo anareo ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsondro eny ka dia avanim-bo ny voalobokareo any an-tsaha zay ny voalazany soratra masina eto zany hoe anisan'ny mampiditra zany le valalam-pandany satria ty marihana tsara fa ity tenin'ny soratra masina ity tsy natao an'ny mpamboly ihany ndray maty misy eritreritra teny manao hoe natao an'ny mpamboly zany satria inona moa no katsaka sy vary hoan'ny valala ty amina taninarivo angaty misy tanimbary fa le zavatra resahana eto dia asana fanaratsy satria ny valala fantatsika tsara tamin'ny taona firy moa izy eny tamin'ny taona 2017 sa 2004 le tafiditra ny valala amin'ny tanàna hatrany amin'ny lampa-panjakana iavoloha raha tafiditra ny valala Ambohitsiroatra tany aminay tosika io feno mbo zavoka feno valala tena valala zany paster nisan'izany teto voatsely zany lao atao anatin'ny 5 taona zany ary ny valala tia no resahana eto dia le valala mandeha andiany maro be tonga dehibe ary zay tratrany a tonga dia majifa mihitsy dia ohatra zany fiasan'io devoly le valalam-pandany io le valalam-pikika io lay devoly mampahantra io lay satana mpandrava fananana io lay mpanapotika ny fiainan'ny mpino roviny io ny tafiditra ao anatin'ny olona anankiray tafiditra ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny olona anankiray io amin'ny fotoana ny olona manajanona ny fandoavana ny fafolo-karena ozy ny tenin'Andriamanitra eto entonareo zy ny fafolo-karena rehetra amin'ny fotoana zany ajanonao ny fafolo-karena mba atao inona ozy asikanina ao an-tranoko asiana hanina ao amin'ny tranon'Andriamanitra efa nazavako teto pasteur fa ny asan'Andriamanitra tsy mandeha zany raha tsy misy vola mandainga ireo mpitoro teny milaza manao hoe tsy ilaina ny vola fa tena ilaina ny vola mampiodina ny filazantsara tsy tonga any an-tranonao ty télévision ty sary ty sy feo ty raha tsy misy vola fa nga moramora ny vidina jirama eto amanapitrisany isambola na vidina jirama ny karaman'reto mpiasan'ny télévision eto nga moramora ny mandoko karamandreo io ny tsy ny fanjakana ny mandoko karamandreo e zay le hoe asio hanina ao amin'ny tranoko atao inona misy mpanompon'Andriamanitra tendren'Andriamanitra inana ny volany dia ireo mpiasan'Andriamanitra reo manao asan'Andriamanitra reo fa nga moramora ny manao an'ireny lazaka aminao pasteur Alvarez fa nany manao ny montage ny tony fandarana mandeha tony za mahita mihitsy atony rahalahy manao montage efa tena misy volo fotsy mihitsy nefa mbola talora fa nga moramora io ka ndrandray tsy azo ny olona le izy hoe mieritreritra ny olona efa fanahy fotsiny dia rehefa fanahy zany dia tsy mila nefa dia iny vola no mampiodana nasin'Andriamanitra ary zany mahatonga ny Jehovah Andriamanitra mihitsy no miteny entonareo ny fafolo-karena ho amin'ny trano firaketako mba asiana haninao atao inona le hanina hohanina ane zany paster ahafahana mampiodina le fitoriana filazantsara inona moa ny tanjon'Andriamanitra amin'izy ny tanjon'Andriamanitra dia antanteraka le teny soratra masina manao hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana ho vavolombelona firenena rehetra vao tonga ny farany eritreretinao ne paster atsika zao eto manao fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny télé radio amin'ny alalan'ny internet manodina n'zany internet zany amin'ny connexion zany ane vola zany paster vola zany ny BDB namatsika mandreny fitoriana filazantsara aty ampitan-dranomasina ty inona ny antony dia tsotra be misy connexion zany dia tatoato zao hoe nohony hoe tena fitiavan'Andriamanitra mihitsy ny olona maro samihafa maneran'izao tontolo zao dia nitoro tentsika tahaka an'izao misy dika teny amin'ny teny frantsay misy dika teny amin'ny teny anglisy zay le teny soratra masina eto hoe entonareo ny fafolo-karena ho ao amin'ny trano firaketako asio hanina ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra dia toizany le izy hoe ary asiako teny mafy ny valala zany hoe eto zany tsy paster ny manao délivrance le fanany fahantrana sy le fanampandrava fa tena Andriamanitra direkta mihitsy no miteny manao hoe asiako teny mafy ozy ny valala zany hoe Andriamanitra mivantana mihitsy no manao délivrance an'ireo fanampanapotika sy fanampanimba sy fanampandrava
ny mifanohatra amin'izany dia izao paster Alvarez tsapa nefa fa misy ihany ireo mpanompon'Andriamanitra nampino tena miapotika sy miasimba ary indraindray za dia mampanontany tena hoe hatramin'ny vavahanareo nareo ozy ny fianakaviana dia miamahantra nareo miamijaly nareo mo ve tena zany tokoa ve le filazantsara mo ve tena zany le filazantsara ary dia indraindray za misy olona maniratsira n'le izy mihitsy satria mahita n'le fiainan'ny olona izy tsy miova io fa nampianariko teto maliny hoe tsy ampy fotsiny hoaly hoe miova toetra sy hoe miova fiteny hoe lasa hatramin'izay ny vavahany aloha dia lasa malefaka kely ny fiteniny na ny fiapabana rehefa tsy manao teny argotsony fa manao fiadanana tsy ampy zany tsy ampy fotsiny hoe miova ny fiteninao tsy ampy fotsiny hoe lasa tsara fanahy be anao tena lasa tsara fanahy izy tena hoe malefaka be tsy ampy zany tsy ampy hijoroana vavolombelona zany paster fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ten'Andriamanitra no miteny eto hoe ampidinako fitahina mananamby ampy ozy zany hoe misy fanalahidy goavana lakile goavana ampidinan'Andriamanitra fitahina mananamby ampy atao inona tsy natao ireariana tsy sanatria hoe rehefa tahin'Andriamanitra ianao na manambola ianao amin'ny tompo dia iny koa ny atonga anao iveron-dalana na iny atonga anao ireare na anaovanao tsinotsinona ny hafa na namaivanana ny hafa hoe tena tsizy nareo tsy zany mihitsy tsy ny vola mihitsy nanaovana matikambo eraky ny toerana rehetrarehetra tsy resaka zany paster fa natao hijoroana vavolombelona ny fitahin'Andriamanitra hoe tahin'Andriamanitra ny olona manompo an'Andriamanitra natao hitoriana ny filazantsara natao mba hanomezana ihany koa ireo tsy manana satria tsika tsy mijanona ho tahina fotsiny fa ho fitahina mba hizara ho an'ny hafa ihany koa mba afaka manome ho an'ny hafa zany iny nytanjon'Andriamanitra ao anatin'le izy paster Alvarez ary tsika moa isaky ny mampianatra an'izany dia miteny foana hoe ny anton'izao tsy resaka fitiavam-bola tsy any amin'ilay Timoty voalohany toko fahenandiny fafolo hoe fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra haintsika tsenjery zany lanitsika tsara ary makatoana zany tsika fa tsy resaka fitiavam-bola ny resaka eto fa resaka fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ka rehefa makato tenin'Andriamanitra ny olona paster dia ho marina aminy ty malaka toko fatelo andiny fafolo raiky ambin'ny folo roa ambin'ny folo telo ambin'ny folo sy ny manaraka rehetrarehetra io ho marina aminy io ny délivrance ny fanany fantrana io zavatra io paster Alvarez mariako tsara aloha fa ny tena mety tsy io zany afaka manao an'io daholo ny olona rehetra fa ny tena mety ara-baiboly afaka manao ny efafolo karena dia nipino ny olom-bovonjy fa misy olona be lehibe mety hoe tsy pino izy afaka manao foana izy iny moa nasy Andriamanitra mandinika any ampon'ny olona fa eto zany dia tena hoe lakile fanalahidy voatokana spesial ho an'ny pino ny fanaovana ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra ny teny mafy an'ireo le hoe fananyfantrana valalam-pandany valalam-pikiky fanampangalatra fanampandroba ohatrany hoe manangom-bola nefa ohatrany tsy mahatsangana na inona na inona ohatrany to tahin'Andriamanitra nefa ny tsisy nininona ao anatin'ny tokantrano to very vola lava to ohatra misy mangalatra foana ny vola mahita asa dia avy eo rava ny asa sy ny maro samihafa misy karazan'olona ohatr'izany ny lakilen'io paster dia atao anatin'ity fahafolo kareny ary mariako tsara le izy zao ny fanaovana an'izy io paster Alvarez ny fakatoavana an'Andriamanitra tsy ndray andro no androandro fa raha makatoa ianao androany dia akatoavy ihany izy raha pitso dia akatoavy izy raha afaka pitso ary raha mbola tsy tonga any amin'Rao lanitra Jesosy dia akatoavy indray izy amin'ny herintaona amin'ny roa taona fa misy olana kely indraindray misy olona mafana fo vao mandray autorité-nao trody hoe tena akatoa amin'izay dia afaka herinandro adininy sady afaka roa volana adininy sady dia raha tsy voadona na mandray fampianarana ohatr'izao dia tsy mahalala n'ilay fakatoavana n'ilay teny soratra masina marina tokoa zany fanazavanao zay paster zava-dehibe tena zava-dehibe zay hoe misy karazana tokoa fana ratsy zay mandihanao andihany maro izy ianao teo zay tsy amin'ny alalan'ny délivrance hoe miala fa amin'ny alalan'ny fakatoavana tenin'Andriamanitra ary zany misy ny marina hoe rehefa ny zanaka manafaka anareo efa makatoa ianao dia hinana ny vokatsoa an-tany rehefa Andriamanitra miady anao dia mpandresy ianao fa avakio kely paster tamin'ny andin'ny fahavalo ato
ambony moa dia hoe ahoana no fiverinay andiny favalo hoe malakitoko fatelo andiny favalo hoe androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo nefa hoy ianareo amin'ina no androbanay amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. andiny fasivy voaozona amin'ny ozona ianareo nefa izao no robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Mampatahotra zany paster hoe tena aive paster fandrobanan'Andriamanitra ny tsy fandoavana mpafolokarena. Zany misy karazan'olona zany mivavaka, misy karazan'olona miaina ambany fahasoavana, misy karazan'olona manompo an'Andriamanitra miterahany tompo manao asa fanompona be mihitsy eo am-piangonana, mampandroso olona rahalasana pavy mipetrapetra taritan'le olona teny malebaka teny mamy rest fa mandrobana. Misy karazan'olona kay manona dia manompo any tompo aza mandroban'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra amin'izao natoko fahafolo hoe ny mpangalatra tsoavy raha tsy angalatra sy amono sy andringana dia volorainareo izy dia mpangalatra mpandainga hatramin'ny voalohany. Zany hoe misy karazan'olona zany paster mandroban'Andriamanitra mpangalatra. Nefa zao teny Jesosy rehefa andresena no fanoharana izy paster hoe manakona izy arena tsy mety levina any amin'ny tsisy kalalao sy mpangalatra any an-danitra zany. Any an-danitra tsisy mpangalatra tafiditra any. Ary eto amin'ny Matio vakitsika veteto Matio toko 20 paster andiny faraiky amby efapolo zao voalaza amin'ny Matio toko 20 andiny faraiky amby efapolo manao hoe ary dia ilaizany ray eo amin'izay akaviany kosa izy hoe Jesosy no miteny ilazany ray amin'ny akaviany kosa izy hoe miala amika anareo zay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay zay voavoatra ho an'ny devolo sy ny anjeliny. Miala amika anareo zay voaozona nefa eto voalazany tenin'Andriamanitra hoe andiny fasivy voaozona amin'ny ozona ianareo satria zany robainareo. Amin'ny fotoana tsika zany ry havana malala mandroban'Andriamanitra. Ina moa le mandroban'Andriamanitra tsy mandony ampafolokarena sy fanatitra. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe miala amika anareo fa voaozona any amin'ny afo maritra mandrakizay any amin'ny elo zay namboarina ho an'ny devolo sy ny anjeliny. Mazava zany paster tsorona andresaka fa mahavereny amin'ny elo izy ty mahavereny amin'ny elo zany izy ty ka ny antony anaovantsika ampafolokarena sy fanatitra tsy noho izy hoe mahavereny amin'ny elo tsy noho izay fotsiny hany fa noho izy tenin'Andriamanitra ary mila katoavina no fitiavantsika an Jesosy tsy nitahotra tsika raha manompo an'Andriamanitra tsy manompo azy amin'ny tahotra sy ny ororo sy ny hoe sao de very tsy izay nato nanompontsika an'Andriamanitra fa manompo an'Andriamanitra tsika satria mino azy satria tia azy satria mankatoa azy satria zanany ary mahatonga antsika hanao ampafolokarena hanao mifanatitra tsy nitahotra ho vereny amin'ny elo tena mahaverany amin'ny elo zany izy io paster. Anisan'ny anankiray mahaverany amin'ny elo ary misy karazan'olona moa le mahita fahitana reny na pahitan'Andriamanitra fahitana reny any amin'ny efiafo be reny dia hoe misy toerana manokana natokana ho an'ireo olona zay tsy mpandoa ampafolokarena any amin'ny afo be any. Ka marina ny tenin'Andriamanitra hoe voaozona amin'ny ozona ianareo tsy mba hoe ozona tsotra fa voaozona amin'ny ozona. Mampatahotra anie zany teny zany amin'ny fotoana zany mandroban'Andriamanitra samihafa manko paster ny mangalatra sy ny mandroba. Ny mangalatra dia misy karazan'olona tratra mangalatra mbodiombo dia mampalahelo fa tapahany olona amin'ny tetezany olona amin'ny entiny sofiny tratra ho fitsaram-bahoaka. Fa ny hoe mandroba dia zao natao mandroba ohatran'ireny dahalo mitondra basy mitondra lefona mampiororo ny tanàna dia aveo mangalatra omby zany natao mandroba tena vola ary raha misy mikasa raha ohatra misy olona hoe mikasakasa mba hanohatra eo dia mimalina fa hita raharaha eo tonga dia vitandrana mihitsy mamono azy tena nataon'Andriamanitra mitovy laharana amin'izany mihitsy tena mampatahotra ny izy fa manompo an'Andriamanitra sika tsy manompo azy hoe noho izay tahotra zay nefany fa manompo azy sika mankatoa azy sika satria te hita ny voninahitran'Andriamanitra. Ianao ne raha mankatoa ianao ihany no tahin'Andriamanitra be dia be paster ny olona efa nankatoa be dia be ny olona efa nijoro vavombelona be dia be ny olona efa nafahan'ny tompo tao anaty fahantrano. Misy karazan'olona vao niaingana nompon'ny tompo izy na ny akanjony raha tsy zarizary ny fitafiany ny kiraro mitongilana ny patalotsy mipasoka ny lobaka rovitra nanompo an'ny tompo izy fa rehefa hitanao izy nanompo nankatoa teny foana tamin'ny voalohany izy nesony olona hoe reny hoe manompo an'Andriamanitra jereo ary ty paoziny fa ny amvoatra tsy kelikely hitanao misy fivoarana amin'ny fiainany ary amin'izao fotoana zao fanohatra amin'ny zavatra nalazaintsika tamin'ny voalohany le reo mpanompo sambo zay ny apotika tsy kelikely fa reo mpanompo an'Andriamanitra ohatra ny atapavoaka tsy kelikely ny aniova tsy kelikely ny atsara tsy kelikely arakaraky ny nandrosoa ny tombony arakaraky ny nandehanany ny napazavana azy dia seo le voninahitr'Andriamanitra ary amin'izao fotoana zao tsy mahampino zavatra mitranga hoe ity ve le olona nanompo an'Andriamanitra fahiny le boakely natao tsinitsinina le zavatra le olona tsy nenona teny fahiny fa amin'izao fotoana zao kosa niova ny fiainany lasa manana afaka
mizara, lasa mpamaty a, lasa loharam-pitahina, lasa afaka manome ny havany a, lasa mpanavotra ny havany a, lasa manome fond a. Nefa olona tsy mahita olona pasteur niainga tamin'ny hoe mpanampy tao an-trano izy, mpiasa tao an-trano ary ny karamany a 4 alina isa-taona. Inona moa vitan'izay 4 alina isa-taona? Tsisy dika zany ary zany misy karazany olona koa araka le voteny vaketsika tery ambony tery hoe papaoro mpiarama amin'ny karamany. Misy karazany olona ne pasteur tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy. 4 alina isa-taona ve makarama? Tena distro loatra kosa zany e. Distro le fanamakana fa saingy zao na de niatra zay fijaliana zay aza le olona ka natoky ny tompo efa nahita an'izany hoe 4 alina isa-taona ny karamany. Fa amin'izao fotoana zao rehefa nandeha be dehibe zavatra nataon'ny tompo tao a, be dehibe ny fizatoetra. Fa na izany tsy nisakana n'Andriamanitra tsy hitana azy, mivoatra de nanomboka mividy moto, nanomboka mividy fiara, nanomboka mividy trano. Amin'izao fotoana zao a lasa tsy takatry ny saina ny fiainan'io rahalahy io. Miainga tany amin'ny 4 alina isa-taona ny karama, vokatry ny fanompoana an'io Andriamanitra io fatokisana. Ka tsika manompo an'Andriamanitra tsy nitahotra ho veriny amin'ny elo. Vanimpanota zany matahotra ho veriny amin'ny elo zany, fa ny manontoro antsika nompo an'Andriamanitra sy akato azy no fitiavana azy, ny finoana azy. Ka raha tena tian'Andriamanitra ianao de mitandrina ny didiny. Verena amiko de maiverina amin'ireo izy pasteur. Ya, ho faranantsika ny fotoana satria efa lasa dia tain'ny tomponay tsika atao anatin'ny tokantrano ato a. Amin'ny fotoana mapety azy indray no anohizantsika ny fampianarana, amadiantsika ny lesona ho amin'ny zavatra fandray pasteur. Be dehibe moa zavatra resahana eto na 50 taona aza mbola mety foana tsika dia tsy ho lany mihitsy ty amamin'ity baiboly ty a sy ny fahamarinana atao anatiny ato. Araka ny teniko taminao teo hoe rehefa mandray toroteny a, mandray tenin'Andriamanitra dia aza mangatakandro ankatoavana, satria ny olana be amintsika mandray toroteny ianao androany dia afaka 5 taona ianao voaka taona zavatra andrenesinao androany. Tsika nefa mieritreritra hoe raha afaka pitso ny valim-bavaka nefa le fankatoavana mbola afaka 5 taona. De tara le valim-bavaka. Misy olona mieritreritra hoe tapa-kevitra izy ohatra nova 40 dia mbola hoentina ambavaka indray aloha mangataka ny hevitry ny tompo hoe tompo tena ho ataoko sa tsy ataoko, nefa ny tenin'Andriamanitra efa milaza hoe atao le izy. Raha miaino sy mankatao aloha dia hinana ny vokatsoa amin'ny tany ozy ny soratra masina. Fa raha mbola mandasy mihodina dia ho lanin'ny sabatra fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Ny fankatoavana tsy mba mamono antoka zany a, araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo hoe ianao ihany no misitraka ireo tombontsoan'ny lanitra sy tombontsoan'ny fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mankatoa ianao izany. Ny tompoitantsika tompoko a hivavaka tsika. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy afaka nanambaran'izany teny foy zany a mba nafahana ny fampianatra tamin'reto rahalasana bavy reto a. Izany teny zany anie tompo hitondra vatsy ara-panagoavana hanovan'ny fiainan'ny olona, hameriny izy ireo amin'ny laoniny a, ny fiainam-panany a, ny fiaina tokantranony a, ny fiainam-pitiavana, ny asa, ny ara-bola dia mba hiverina tsara araka amin'ny tokony izy a, indrindra fa anana fanapaha-kevitra ny tsiraray avy a amin'ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mifarana eo ny fotoanantsika tompoko a manaraka indray veloma daholo. Veloma tompoko. Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefy izy mba asitrana. Aku nanisik, ampun yang